ahoana marina moa raha te hisoratra anarana ao anatin'ny izy fifidianana? Voalohany aloha mila manana kara-panondro ianao. Raha mbola tsy manana dia mila mandeha manamboatra ny amin'ny birao-panjakana fanamboarana kara-panondro. Avy eo ianao makany amin'ny birao-pokotany satria any manoratra ny anarana sy ny mombamombanao anatin'ny izy fifidianana. Ary manomboka ny voalohan'ny volana febroary dia mandeha any miverina ny fokotany ka jereo tsara so sanatria tsy ao akory na sanatria misy diso ny anarana. Dia aza diny koa mba manentana manodidina anao afaka manova ny tantaram-pirenena nge ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana Ny 2 Desambra ka hatramin'ny 1 Janoary ho avy izao no fetim-potoana fisoratana anarana ao anatin'ny izy fifidianana. Izao anatin'ny izy fifidianana ary ianao? Manolotra ny araba indray ho antsika olom-pirenena manaraka izao fandarana izao. Manakaiky ny fetim-potoana farany azotsika misoratra anarana ao anatin'ny lisy fifidianana. Ny talata faraka amin'ny 3 Janoary izao no faranana vondomaika ny lisy fifidianana. Efa hitantsika ny rehetra eny ny takilaka na peta-drindrina isan-karazany mitondra hafatra fanentanana momba izany fisoratana anarana izany. Toy ny any amin'ny faritra maro manerana ny nosy, mandray anjara amin'ny fanentanana ihany koa ny mpitatitra eto Antananarivo renivohitra. Zava-dehibe loatra ny fandraisana ny rekotry ny tsirairay amin'izany fiainam-pirenena izany. Za eto dia manentana ny tsirairay rehetrarehetra mihitsy amaka ny safidiny fa tsy avy eo indray efa miatsiny fampitsikera dia sanatria ny vava adinera mampilambakorotana indray fa rehefa mandeha amin'ny ara-dalàna ny fifidianana mandeha amin'ny rehetrarehetra-poam-bahoaka dia manentana ny olom-pirenena tsirairay avy zany zay hoe jereo tsara ao anaty lista ve ianao manana kara-panondro sy manana kara-fifidianana ahafarana mandehanao ny adidinao eo amin'ny firenena zany zay indrindrandrindra tsinjovana ny taranaka varamandreny. Araka izany dia amafisina trano ny mahazava-dehibe ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy fifidianana izay isan'ireo fepetra azon'ny olom-pirenena tsirairay mandray anjara amin'ny fifidianana. Ho isan'ireo mpanapa-kevitra amin'ny fametrahana izay ho mpitondra ny firenena amin'ny alalan'ny latsabato. Mbola manana 5 andro isika olom-pirenena hiazakazahana hamonjy ny birao-pokotany misy antsika hisoratra anarana n'izany lisy fifidianana izany araka ireto fanentanana manaraka ireto. Manentana antsika vahoaka zany mba hisoratra anarana amin'ny lisy fifidianana. Manentana antsika rehetra izay efa feno ny 12 taona mba hisoratra anarana zany amin'ny lisy fifidianana izay mifarana moa izy io amin'ny faraka amin'ny 3 volana Janoary ity. Fa manentana antsika tsirairay avy zany mba hisoratra anarana maika dia maika mba hanamarinina fa tena olom-pirenena tokoa ianao ary andray miandraikitra ao anatin'izay. Manentana antsika mpiray-tanindrazana olom-pirenena mba hisoratra anarana sahady mba hisoratra anarana amin'ny lisy fifidy fa efa hifarana amin'ny 1 Janoary izao izany fisoratana anarana izany. Manentana antsika tanora rehetra mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisy fifidianana. Aoriany faraka amin'ny 3 Janoary isy 20 andro ahafahantsika olom-pirenena manamarina na mitondra fanamariana momba ny fisoratana anarana izay efa nataontsika. Izany rehetra izany natao moa dia tafiditra hatrany ao anatin'ny fanatrarana ny vinan'ny seni ahatongavana amin'ny fifidianana azo antoka sy mandala ny demokrasia. Mifarana hatreo ny fandarantsika ho an'ny androany manome fotoananao amin'ny herinandro manaraka indray. Veloma tompoko.